jantsika eo zay afezintsika tsara any a zavatra manaraka tena tiana resahana amintsika dia zao rehefa tonga tsika teto amin'izao tontolo zao a mitaky vokatra aminao Jesosy mitaky vokatra aminao Jesosy inona vokatra hoentinao amin'i Jesosy mitady vo aminao Jesosy za sy ianao zay efa nandray an Jesosy ianao zay efa nateraka indray ianao zay milaza ho zanak'Andriamanitra ianao zay milaza ho kristianina ny tompo mitady vo aminao ny tompo mitady vokatra amiko sy aminao maraka toko 120 ny fotoan Jesosy noana dia nakeny amin'ilay aviavy izy nitady ahita vota amin'ilay aviavy fa ravony be ny teo amin'ilay aviavy dia rehefa hitany teo amin'ilay aviavy hoe ndeha hihinana aviavy izy tsisy vony teo naray ary fa ravony be fotsiny dia ozy Jesosy hoe aza misy vo aminao tsony mandrakizay dia nanina ilay aviavy maina tanteraka ilay aviavy maina tanteraka ilay aviavy mitaky vo ny tompo mitaky vo koa ny tompo amiko sy aminao ianao taka an'ilay aviavy ihany koa aviavin' Jesosy inona vokatra entinao amin'izao fotoana inona vokatra entinao amin'izao fotoana inona vokatra voakanao inona vokatra hitan'ny tompo ary ankasitrahan'ny tompo ve rehefa tory Jaona mpanao batisa any amin'ny Luka toko 7 any izy hoe fampotitry ny hazo ny famaky ka raha tsy mamovo ny hazo izy dia atao inona ho kapaina dia atao aiza tsipy anaty afo may ry havana malala na nandray an Jesosy ianao na tsy nandray an Jesosy eto nitakin'ny tompo aminao rehefa ho avy izy mila vokatra izy eo aminao mila vokatra izy eo amiko sy eo aminao mitady vo izy inona vo entinao azy inona vo aminao zao inona ny vo entinao fa ty fiainana miaraka amin'i Jesosy ty zany mila mamokatra asa rehefa mbansaintsaininao sy nietreretinao zany inona vokatra etreretinao zao inona vokatra tadavinao tadavin'i Jesosy iza ny teny finoana fahamasinana mila mitory ny fahamarinana finoana mitory ny fahamarinana fahamasinana fibebahana fatahoran'Andriamanitra faharetana fitiavana fijoroana vahavolombelona fahadiovam-po fahafahana taona olona ho an' Jesosy fanetretena fibebahana mitaona olona bebaka misaotra tsika rehetrarehetra taky vokatra amiko sy aminao Jesosy mila fantatrao zay hoe inona ny vokatra tadiavin'i Jesosy donc resitsika any amin'ny Luka Matthieu inona ny vokatra entinao an' Jesosy ary inona ny vokatra afantaranao fa avy amin'i Jesosy ny olona ray Matthieu toko 7:15 Matthieu toko 7:15 mitandremy ianareo fa andao ho voafitaky ny mpaminany santoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ondry fa ao anatiny dia ambodimy toy izy ny vony no afantaranareo azy manoto voaloboka amin'ny tsilo va ny olona na aviavy amin'ny songosongo dia itoy izany ny azo tsara rehetra dia mamovo tsara fa ny azo ratsy rehetra dia mamovo ratsy ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy ary ny azo ratsy tsy mety mamovo tsara ny azo rehetra izay tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo ka dia ny vony no afantaranareo azy raha misy azo zany hoe dia afantaranao hoe paiso ty na voaloboka dia tsy maintsy mivoaka aloha le paiso vao fantatra hoe paiso ty rehefa mivoaka le izy dia hoe voaloboka mariny ty mila vony ary eto ny tompo miresaka amin'ny hoe mpaminany santoka fa
tsy hoajantsika amin'ny hoe mpaminany santoka ihany fa hoajantsika hojerentsika koa zany fiainantsika tsirairay avy hojerentsika koa fiainantsika tsirairay avy manahoantsika miaraka amin'i Jesosy tsy mpaminany santoka foana ny resahantsika eto fa zasy ianao mihitsy manahoana inona ny vokatra entinao inona ny vo amin'ny teny frantsay izy hoe fruit misy fruit ve ianao fa nitadiavan'i Jesosy aminao misy fruit mila hita eny aminao fa tsy hoe raviny be foana na hoe maina be foana fa mitady fruit aminao Jesosy ary zay lazainy hoe vo tsara mamovo azo tsara mamovo vo tsara ny azo ratsy tsy mamovo ratsy mamovo ratsy ny azo tsara tsy mety amin'ny vo ratsy ary ny azo ratsy tsy mety amin'ny vo tsara fa ny azo ny vono no ahafantarana ny azo ary raha mamovo ratsy ozy dia ho kapaina atsipy any anaty afo ny vono voalohany afaka resantsika voalohany ny olona raha nandray an' Jesosy mitoetra ho an' Jesosy mivokatra voalohany mila ananana efa nisy ny teny teo dia ny fahamasinana Romanina 9:2 Romanina 9:2 Romanina 9:2 fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay vokatra dia fahamasinana sarotiny mihitsy ny tompo amin'ny resaka fahamasinana ny olona ray rehefa miona amin'i Jesosy tafavana amin'i Jesosy vo hiteny aminy dia fahamasinana tsy tia fahotana tsy mankamamy fahotana tsy mitoetra amin'ny fahotana fa masina ho an'ny tompo tsy miaroaro amin'ny fahotana tsy miaroaro amin'ny fahotana ary raha ohatra hoe raisitsika ny tena hoe endrika zany hoe fahamasinana zany dia ny salamo voalohany raisina vakinao tsara izy rehefa any an-trano fa misy ao resaka tongotra resaka saina resaka toerana alea resaka lalana zany hoe ny olona anankiray rehefa ho amin'ny fahamasinana ny olona anankiray rehefa tafahoana amin'i Jesosy miova ny zavatra saintsaininy miova ny zavatra eritreretiny lohany io tsy zavatra zao tontolo zao tsony ny eritreretiny io tsy zavatra mamofady tsony ny eritreretiny io tsy zavatra manala baraka tsony ny saintsaininy io fa miova ny sainany io miova ny fisainany io miova ny toerana alehany io sy ifaneraserahany io miova ny namana ifankazarany io miova ny zavatra mamaky azy salamo voalohany ahitanao zany hoe vokatra ny fibebahana zany miova zany ny centre d'intérêt anao rehefa amin'i Jesosy ianao centre d'intérêt zany hoe miova mihitsy ny zavatra mahaliana anao e miova mihitsy ny zavatra mahataitra anao ary zay mahatonga hoe miova fo ho an' Jesosy miova fo ho an' Jesosy dia tsy teneko hoe tsy hijery lavitra tsika fa zasy ianao jereny eto androany hoe mamoa an' Jesosy ve ianao inona mbola zavatra saintsaininao isan'andro inona ny zavatra mbola fitenin'ny vavanao iza ny mbola olona ifaneraserahanao aiza ny toerana mahafinaritra anao inona ny zavatra mbola mahafinaritra anao sy mahafatifaty anao sy misarika anao fa arakaraka iny le vokatra zao nge tsika tsy ahitana vokatra e nazara zao tsy ahitanao vokatra fa raha miteny eto mety mahay miteny be manday mandahatra be fa tsy vokatra mihitsy zany fa raha te ahita ny vokatra ianao ary te ahita ny vokatra ao ndao hiaraka kely tsika mandritry ny herinandro fotsiny jery anazy hoe aiza le vokatra misy vokatra ve za misy vokatra ve ianao fa tsy hitanao anatin'ny fotoana fohy zany ny vokatra ny azo anankiray rehefa ambolena tsy eo iny dia mamokatra fa mila fotoana zany fa mbola volana firy taona zay ny arahanao tamin'i Jesosy firy taona zay nateto anao inona ny vokatra mivoaka inona ny vokatra hita fa important be ny alalanao an'izay ny vokatra ndraindray trerentsika mahay mitory-teny be ny vokatra tsy vokatra zany be da be nge mahay mitory-teny sy mahay mandahatra sy tena mety hoe tena mitanaka mihitsy ianao e fa zéro ny vokatra rehefa jeren'i Jesosy zéro ny vokatra rehefa jeren'i Jesosy io amin'lehibe hoe vono ny ahafantarana anareo ny azo io tandremo ampaminany mandalo anareo tahaka ny manao akanjo fotsy fa ao ambadika izy ambody mito e raha io resaka hoe miracle ny jerenao hoe vokatra tsy vokatra zany amin'ny tompo tsy fruit zany
raha hoe mirakla fahagagana fanehoana hery fahaizana mitory teny fahaizana mandaha teny aza sydokan'izany ianao fa tsy fruit de davan'i Jesosy zany tsy zay ny fruit jereny Jesosy fa samy mahay mety anao an'izay daholy fa le fruit de davan'i Jesosy a fahamasinana aloha voalohany indrindra fahamasinana aloha voalohany indrindra tsy miadaladala amin'ny fahotana tsy mampirafy tsy manadala mpivavaka tsy manodikodina olona fa olona mahatoky amin'ny vadiny mahatoky amin'izay ny ekeny fa misy mitory ary tena mavory olona sy mavita fahagagana fa olona ao anatin'ny fampirafesana ny volo no amatarana ny azo fataro ny fiainana eo ambadika ao amin'ny kolisy azontsika ny olona ma zany nge rehefa mitory dia ohatrany hoe manao spectacle fa alohan'le izy tonga eo amin'ny scène aloha jerevo le ao ambadiky le scène azontsika ve any hoe alohan'ny ijerenao anahy koa dia jerevo le ao ambadiky ny scène alohan'ny ijereko anao dia jereko ny ao ambadiky ny scène inona ny tena vokatra ao ambadika eo ao fa zay ny tena zavatra mampalahelo hoe noho ny kristianina no itenenany ratsy ny anaran'Andriamanitra ao amin'ny kristianina no ahitana fahadalana mahamoafady lasa ny olona tsy mivavaka indray raha marina kokoa ao amin'ny kristianina no ahitana kolikoly lasa miverina amin'ny resaka an'izay foana ahako fa tsy maintsy resahako zay ao amin'ny kristianina no ahitana kolikoly avoleta ozy misy zay kolikoly avoleta ny hitanao amin'ny kristianina milaza fa kristianina any amin'ny ministera laza fa kristianina any amin'ny assemblée laza fa kristianina any amin'ny sehatra asa maro any ara-panjakana any fa tsisy ninona vokatra hitanao eo tsy zavatra mandroso eo fa kolikoly ny ainana kolikoly ny atao mamenatra mihitsy fa ianao raha mijery hoe France, Canada, États-Unis olona tsy manana an Jesosy reo fa tantanany tsara ny vola mandeha tsara ny firenena vita ny lalana vita ny trano vita sy ny sisa ny olona tsy manana an Jesosy indray raha ohatry ny marina ny olona zay na hoe olona manana an Jesosy mahamenatra zany mampatahotra zany ny olona tsy manana an Jesosy indray ohatry ny mahatoky amin'ny vola mahatoky amin'ny fotoana mahatoky amin'ny fananana marina ve zany sady iso ny olona vahiny lasa ohatrany hoe vazaha indray ara no marina kokoa amin'ny fitantanana sy ny fitrozana fa ianao milaza hoe kristianina malagasy mampite hiafina mihitsy ny afarany hoe tena aloha miafina fa kristianina hoe jerefo ty langy atao jerefo ty kolikoly jerefo ty alatra jerefo ty tsy fahamarinana rehetra atao fa de mijoro hoe kristianina fa inona le kristianina raha zay zany le kristianina aloha tsy miteny hoe kristianina fa vokatra ratsy vokatra mampitsoka mihitsy lasa le fivavahana kristianina lasa le hoe niova fo lasa hoe le nandray an Jesosy lasa exploitena angalarana lasa exploitena amitahana olona lasa exploitena anambakana olona fa tsy zany ny filazantsara tsy zany ny vody adavan'i Jesosy aminao vokatry ny fibebahana dia fahamasinana azona fiainana mandrakizay rehefa mamaky ianao tam'le hoe apototry ny azo teo ny famaky le ao amin'ny jaune le ao amin'ny lioka dia ozy izy hoe zay nangalatra andrasonke jerentsika lioka toko fahatelo lioka toko fahatelo a andiny favalo lioka toko fahatelo andiny favalo ko mamoaza vo miendrika ny fibebahana ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama orainay zay fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'reto vato ireto ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky koa ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka hatsipy any anaty afo ary ny vahoaka nanontany anjaona hoe inona ary no ataonay inona zany le vokatra hoentina inona le tokony atao ary namaly izy ka nanao taminy hoe izay manana akanjo roa dia aoka hanome ho an'ny tsy manana ary zay tsy manan-kanina ary zay manan-kanina dia aoka anao toy izany koa dia avy koa ny mpamory hetra sasany
mba ataony batisa ka nanao taminy hoe mpampianatra inona no ataonay ary izy taminy aza mampandoa mihoatra no zay notendrena halainareo zany hoe hoan'zay inspecteur des impôts hoan'zay percepteur hoan'zay miandraikitra resaka ara-panjakana zay vola tokony aloha ihany ny asaina aloha rehefa 20 000 ariary io dia 20 000 ariary ihany raha manana an Jesosy ianao fa raha tsy manana an Jesosy moa ianao zay ataonao fa raha manana an Jesosy ianao raha milaza ianao fa kristianina zay tokony nasaina aloha ny olona ihany aloha fa aza mampandoa mihoatra no zay tendrena tokony ho aloha satria aloha mandoava bebe dia vita vetivety mamenana igny tsy zavatra mandeha eto Madagasikara eto kristianina trano fivavahana be da be zay mihetsika kristianina zay miretsika Andriamanitra zay mihetsika Andriamanitra fa ny vo tsy isy vokatry ny fibebahana mihitsy na kely ary halatra any ao lagany ao fitaka any ao fampotriana olona any ao tsy fatokinany ao mahamenatra mampatahotra mihitsy matory ny fiangonana ary zay mitondra fivavahana tsisy milaza an'izay tsisy mitory an'izany tsisy mampibebaka ny olona satria iny ihany mambe vola tsinona rehefa aveo zay nge le izy système maloto be mihitsy fa ozy ny tompo hoe zay nasaina aloha ihany no asay voaloha raha mibebaka ianao tadidio ny tantarany Zakaiosy fa rehefa mibebaka Zakaiosy ozy Zakaiosy hoe niatsasa mifananako omeko malahelo zany vokatra ny fibebahana ary raha nisy azoko tamin'ny tsirariny onerako avy efatreny vokatra ny fibebahana zany rehefa mibebaka ianao avereno zay tokony averina rehetrarehetra any am'izay nangalanao azy jereo kely tsirairay ao atranao ty inona avy reto raha misy tokony averinao ka tsy anao ary azonao tamin'ny tsirariny aza tazominao fa avereno any am'izay tokony anazy zany vokatra ny fibebahana ny atsasa mifananako omeko malahelo ary nisy azoko tamin'ny tsirariny onerako avy efatreny tsy hoe mandray an Jesosy dia vita fa regleo ny fiainana miaraka amin' Jesosy vokatra ny fibebahana mibebaka mamerina am'laoniny zay tokony averina halleloja samiaino an'izany tsika zay manatsofina mety miaino aoka izy iaino zay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana avy ireno zay tokony averina zay nalaina tamin'ny tsirariny zay nalaina tamin'ny fanambakana zay nalaina tamin'ny fitaka zay zavatra tsy ara-drarina aza mitahiry zavatra voaozina ao aminao aza mitahiry zavatra ananan'olona alahelo ao aminao fa avitsory avelao so zay tsy atafiakatra anao eny fanjakany lanitra so zay nitazona anao nisy olona nanofo zay dia niakatra ozy izy ny olona niakatra ozy ny olona rehefa tonga ny fampakarana fa le anankiray ozy tsy tafiakatra inona tsy natafiakatra azy kife ozy ny sitona azy efa ty ambany inona iny kife nangalariny tany amin'ny grande surface zany hoe raha misy zavatra tsy mbola ny bebanao rehefa ao amin'i Jesosy ianao raha misy zavatra mbola tsy nireglenao raha misy zavatra mbola tsy naverinao amin'ny loniny kanefa ny fanahy efa mampafantatra efa miteny ianao amin'izay mila ataonao malaky zay mila iverenanao ankany zay ny vo mendrika ny fibebahana fa maika ny fitoriana filazantsara maika ny fampiakarana antsika hiaraka amin'i Jesosy fa io tsy miantso hoe Jesosy fotsiny fa mila vokatra mila vo mibebaka ve marina ve magnitsy ve mahatoky ve fa mila mahatoky eo anatrehan'ny tompo mila marina eo anatrehan'ny tompo mila mitantana araka ny tokony izy eo anatrehan'ny tompo vo mendrika ny fibebahana dia Zakaiosy zany hoe nibebaka tamin'ny sehatrasa nisy azy firy no nibebaka marina firy nandray an Jesosy marina firy ny tena hoe tsy ao anaty zavatra maloto intsony Salamo fa 5:10 sy Salamo fa 4:20 dia milaza hoe iza no hiakatra any amin'ny taberna kelinao zany hoe iza no akatra any an-danitra iza no tafiakatra ny fanjakany lanitra iza no akarina dia hoy izy hoe zay madio tanana zay mahitsy fo zay tsy manana kolikoly zay tsy mandray kolikoly zay tsy mandray vola anameloka ny namany zany tafiakatra ny fanjakany lanitra zay madio tanana zay mahitsy fo zay tsy manao kolikoly zay tsy manome vola anambakana ny namany na mandray vola anambakana ny hafa pratika miaraka amin'i Jesosy pratika ny filazantsara fa tsy hoe kristianina ndreto zay kristianina vatsy amin'izao ndreto zay kristianina vatsy amin'izao fa ny vokatra ao manana an Jesosy mandeha amin'ny fahamarinana ve mandeha amin'ny fahitsiana ve
mandeha amin'ny tahotra an'Andriamanitra ve? Mandeha amin'ny rariny ve? Ny fiainanao isan'andro isan'andro. Mazava amintsika ve zay? Mazava amintsika ve zay? Rehefa mandray an Jesosy zany dia rehefa tafiditra eo dia tsy vita. Fa rehefa mandray an Jesosy, miditra ary anatinatiny amin'izay. Misy fandratsana anao. Mialy ty, mialy ty, mialy ty, mialy ty, mialy ty. Tsisy tafajanona intsony afa-tsy Jesosy irery ihany. Zay le fahamasinana. Miodina amin'ny zavatra ratsy rehetra. Miala amin'izay ratsy rehetra ary mandeha amin'ny fahamarinana. Zany hoe tsy conditionné ny zavatra misy ianao hoe ka le ao ampiasana tsy hisy hevitra fa tsy maintsy manao ohatr'izay. Rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ianao, mijoro amin'ny fahamarinana hatramin'ny farany ohatra nataon'i Daniel. Daniel tsy niaraka tamin'ireo le olona tao anatin'ny lapa tany amin'ny mpanjaka tany, fa nijoro tamin'ny fahamarinana izy. Aza manaiky ho resiny ratsy ianao fa reseho amin'ny soa ny ratsy. Mila fibebahana ary mila vokatra ny fibebahana. Mbola jerentsika le manaraka teo hoe zay manana akanjo roa aoka me, inona koa le anankiray teo hoe zay mbola jerentsika iny rehefa avy eo. Fa zay ny vokatra voalohany hoe vokatra mamofo fibebahana. Zay ny tena zava-dehibe. Vokatra ny fibebahana, fahamasinana. Miova ny fitondran-tena, miova ny fomba fiakanjo, miova ny fomba fanao, miova ny toerana ale, miova ny zavatra saina, miova ny namany fankazarana. Rehefa tafahova, rehefa tafahoana ao amin'i Jesosy. Tsy ianao manao forsinina, fa le fanamasina ao anatinao tsy tamahana intsony amin'ny zavatra ratsy. Azontsika ve? Zany hoe rehefa misy fanamasina ao anatinao, rehefa tempolo ny fanamasina ianao, rehefa trano fonenan'Andriamanitra ianao, automatika ny fiovana. Azontsika ve? Automatika ny fiovana. Tsy ianao zany no manamboatra aty ivelany hoe andeha iezaka anamboatra an'ity, anamboatra an'ity, anamboatra an'ity, fa le fanamasina ao anatinao mihitsy no manosika anao dia mivoaka ho azy ny vokatra. Tsy forsena. Tsy tereko ho masaka. Fa arakaraky ny kolokoloana iny, anondrahana iny, voaka ho azy ny vokatra avy eo. Arakaraky ny anekenao ny tenin'Andriamanitra ihany koa, arakaraky no andraisanao ny tenin'Andriamanitra ihany koa ary mamolavola sy manamboatra anao, mivoaka ho azy ny fahamarinanao avy eo. Halleloja. Misy ge olona milaza kristianina fa mbola ao anatin'ny fahalotony, mbola ao anatin'ny tsaroky tsara tamin'ny hoe vao nanombonomboka an'izao asa zao. Dia nisy fitorinana natao teto, dia nisy resaka mihitsy hoe zay le langa reto ajanony amin'izay, le risoriso reto ajanony amin'izay. Dia betsaka mihitsy tonga saina hoe za manao vizity teknika tsy mitondra tomobily tika tsy araka ny sitrapon'ny tompo. Fa firy taona izy nivavaka tany amin'izay nalehan'ny tany tsy nitenenina zany hoe vizity teknika tsy mampiseho tomobily io, risoriso fa hotana kolikoly io. Ahoana ny voatsara fotsiny tomobilinao nefa ny tomobilinao tsy entinao tsara iny ery. Fa milaza ianao fa kristianina nefa amin'izany fotoana. Dia nisy koa nilaza ohatran'izay hoe jiro tsy fantatra ny jirama fa napetako fotsiny tao dia mandeha foana ny jironay tsisy faktura tonga tsisy inona. Fa tany amin'ny fivavahana nisy azy tsy nambara taminy ny fahamarinana sy ny resaka hoe fibebahana. Fa rehefa tafahoana amin'i Jesosy ny olona misaoty daholo izay tokony misaoty rehetrarehetra, mipitika daholo ny fizibola. Azonao ve zany? Rehefa tafahoana amin'i Jesosy ianao misaotisaoty mipitipitika daholo fizibola rehetrarehetra io rehefa tsy arakasitrahan'ny tompo. Taratasy tokony ara-dalàna daholo any amin'ny mairie, any amin'ny fokontany, any amin'izay misy ara-panjakana rehetrarehetra any. Halleloja. Tsy hoe tanàna efa ratsy, tanàna efa maloto ity dia samy manao ny ataony, dia alao koa zany anao ny ataony, ianao seho anatrehan'i Jesosy personnel io anao sy Jesosy rery. Mila marina ianao amin'ny taratasy rehetrarehetra, mila marina ianao amin'ny déclaration. Rehefa any deklarena ary tena any ao dia ano atao. Fa tsy hoe io fa mody atao fise. Kristianina ianao nefa. Mila miova, misy vokatra mila hita, fibebahana. Marina. Zay manao marina ny marina tahaka azy. Zay le vo zany, ka iny tsy hitanao eto ampitoriana teny iny. Iny tsy hitantsika eo ambony banc iny. Fa rehefa manao audit iny vao hita. Zay mpanao audit. Rehefa manao audit iny vao hita jereo daholo hoe inona avy ny dépense nataonao dia aisa hoe ny kesy sisy any vao hita ny vokatra. Zay koa ny zavatra tadiavin'ny tompo amiko. Eto tsika, eto ohatr'izao daholo. Fa ny tompo any ambadika any rehefa manao audit ianao, marina daholo ve? Mitotona araka ny tokony ho izy daholo ve sifra rehetrarehetra? Sy ny zavatra ataonao rehetrarehetra mitotona araka ny tokony ho izy ve? Fa zany ny fibebahana. Tsy hoe mivavaka dia mamela anazy Jesosy.
tsisy an'izany a tsisy an'izany a hoe mivavaka fa mamindrafo ho tompo fambanao ankely an'itya tamin'ny andro ny tsy fahalalana zany fa regleo zay tokony reglena zao tsy haiko mahatonga amin'ny teny an'izany tsy miinsiste be an'izany fa regleo zay tokony reglena amboary zay taratasy tokony amboarina esory zay zavatra tokony esorina ataovy marina sy mahitsy zay le hoe za feonkikika avy any anefitra ozy jaona amboary ny lalan'i Jehovah ataovy mahitsy ny lalaka-lehany zay avoana esorina ny lohasa hototofana mikototona amboarina zay mivilobiloka ahitsy rehefa vitsy zay dia zay any afarana vao dia iseho ny voninahitry Jehovah matoa tsy miseho ny voninahitry ny tompo mbola misy lohasa mila totofanao mbola misy avoana mila etra ao mbola misy mikototona amboarina ao mbola misy mibilobiloka mila ahitsy ao dia zay vao hita ny voninahitry ny tompo azontsika ve zany azontsika ve zany matoa ianao tsy ao anatin'ny fitahian'ny tompo matoa ianao tsy ao anatin'ny fiadanana matoa ianao tsy ao anatin'ny filaminana matoa ianao tsy ao anatin'ny hoe tena hoe fatsapahanao fikasihan'Andriamanitra mbola misy avoana mila etra ao avonavona ampopo tsy famelan-keloka asorina miala zay rehetrarehetra avo dia zay rehetrarehetra miiva ndray totofana dia zay mikototona rehetrarehetra ahitsy dia zay mibilobiloka ahitsy zay vao miseho ny voninahitry ny tompo amboary ny lalan'i Jehovah amboary ny lalanao réformer vaovao ny tenin'Andriamanitra ovay ny fomba fanao ovay ny fomba fihetsika ovay ny fomba fisainana ovay zay hoe fiovam-po miova fo tokoa ve sa eo ambava miova fo fa ny vokatra tsisy vokatra halleloja 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 ao tsara ve tsika zany filazantsara fiovana tanteraka rehefa tafahoana amin'i Jesosy transformation ny transformation zany dia tahavon'i Jesosy amiko sy aminao voalohany indrindra le resahako teo fa ny faharoa manaraka an'izay transformation ana caractère miova ny toetra miaraka amin'ny tompo araka ny lazaiko ndray mba dia zay tsy famahana olana ara-tsosialy loatra amin'izao mantsy rehefa izaran'i Jesosy ianao dia olana ara-tsosialy ny itorinan'i Jesosy iva ny problème iva zay malahirana rehetrarehetra ilamina ny fidiram-bola ilamina ny fanamboarana sisy problème mara-materialy ara-tsosialy daholo zany fa tsy zany ny tena namaky an'i Jesosy voalohany indrindra fa namaky an'i Jesosy voalohany indrindra ny toetra anao mila hovaina ny toetra anao mila hovaina zany hoe le ianao mihitsy ny mila miova fa tsy le zavatra eo manodidina le caractère amin'ny teny frantsay izy caractère ary rehefa amin'ny teny Paoly dia hoe mba ho formé ao anatinareo Jesosy efa formé ao anatinao ve Jesosy ny faharoa zany dia zay ny vokatra faharoa mila hita eo aminao dia Jesosy en personne Jesosy tsy hita antsony zao fa ianao no mila Jesosy mandehandeha hoy Paoly hoe ianareo ny epistily velona vakiany maro epistily vakiany maro ve ianao raha mamaky anao ve ny olona dia hitany olona tena ohatr'izao le ao amin'ny Petera na ohatr'izao le ao amin'ny Jakoba na ohatr'izao le ao amin'ny Jaona na ohatr'izao le ao amin'ny Korintiana sa rehefa mamaky anao izy tsy te hierika satria feno faharatsiana tsisy Jesosy zay mihitsy lazain'i Paoly hoe tena marary aminareo mihitsy aho izy ohatrany hoe tiako hiteraka ao anatinareo indray Jesosy io fiarahana amin'ny Jesosy io dia fiovam-po fiova-toetra fiovana fanao ary ny vokatra mila hita dia fitiavana zany ny vokatra dia davon'i Jesosy fitiavana Korintiana voalohany toko 7:10 dia na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza miteny hoe miteny tsy fantatra mitoriteny manambara zavatra be tabe kanefa tsy manana fitiavana tonga varahana kipasona mikarantsona ihany ny voa anankiray mila hita eo amiko sy aminao dia fitiavana io fitiavana io tsy hoe fitiavana fotsiny dia zay dia efa dia efa manana fitiavana fa andao jerentsika ny caractère an'izany hoe fitiavana zany Korintiana voalohany toko 7:10 Korintiana voalohany toko 7:10 raisitsika tsirairay mihitsy
ny zavatra vokatra dia davon Jesosy amiko sy aminao. Jery fitaratra ianao eto zany. Aza ny olona nasainao mijery fitaratra, fa ianao mijery fitaratra. D'accord? Aza ny olona no asainao mijery fitaratra azafady, fa io fitaratra ianao mijery ianao. Dia alao samy mijery tarehany. D'accord hoe? Lasao, attaché vos ceintures. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho ka nefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahina maneno sy kipatsona amin'ny karantsanao. Ary na dia manana faminaniana aza aho ka mahalala ny zava-miafina rehetra, sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho ka mahafindra tendrombohitra, ka nefa tsy manana fitiavana, dia tsinitsinina ako. Ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro dorana aza ny tenako, ka nefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory zany. Hatreo misy action be da be eo, misy asa be da be natao eo, miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely, mahay maminany. Eto aho maminany be anao, maminany be anao, fantatro daholo zava-miafina rehetrarehetra. Ary tena hoe manana finoana. Misy olona metrahako tanana eo dia sitrana. Misy olona metrahako tanana eo dia sitrana. Mifinoana mamindra tendrombohitra mihitsy ozy izy. Ary na ohatra reo omeko anao daholo zay ananako rehetrarehetra, fa raha tsisy fitiavana zany dia ahoa? Tsisy antony. Aotra zany raha tsisy fitiavana. Tsisy dikany daholo ozy izy. Tsinitsinina. Amin'ny teny frantsay, je ne suis rien. Je ne suis rien. Zany hoe zay mahatonga Jesosy miteny hoe aza maikamaika amin'ilay zavatra ity ivelanareo fa vo ihany jerena. Le vo ny zavatra hita eo zany dia zao, misy olona maminany, misy olona manao miracle, misy olona manana finoana mamindra tendrombohitra mihitsy, misy olona manao fahagagana, misy olona mame sakafo an'olona maro be. Fa hoy Jesosy hoe tsy aza taitra amin'izany ianao. Jereo le fitiavana. Fitiavana ve? Misy fitiavana ve? Fa tsy zany hoe ny mesurena zany hoe an Jesosy ianao misy fitiavana ve ianao? Fa tsy hoe mahay maminany ve ianao? Mafindra tendrombohitra ve ny finoanao? Manasitrana ve ianao? Manao fahagagana ve ianao? Mitohy teny tsara ve ianao? Mandahy teny tsara ve ianao? Tsinitsinina zany hoy ny ten'Andriamanitra raha tsisy fitiavana ianao. Tsinitsinina zany raha tsisy fitiavana ianao. Zany hoe ny ametarana, ny amaritana sy andrefesana anao dia ny fitiavana. Inona ary le fitiavana? Ny fitiavana maro-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialona. Ny fitiavana tsy mirehare. Ny fitiavana tsy mieboebo. Ny fitiavana tsy manao zay tsy mahamendrika. Ny fitiavana tsy mitady ny azy. Ny fitiavana tsy mora sositra. Ny fitiavana tsy manao otro-po. Ny fitiavana tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, zay efa andresantsika teo, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay. Raha ny faminaniana dia ho levona, na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana. Fa sombontsombo ny fahalalantsika ary sombontsombo ny faminanitsika. Fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy hisy sombontsombo intsony. Fonom-bola zaza aho dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa noho ny efa lehibe aho dia nariko ny fahazazana. Fonom-bola zaza hoy izy dia ny saina toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza. Fonom-bola zaza, ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa noho ny efa lehibe aho nariko ny fahazazana. Zany hoe le fahalehibiazana ara-panahy dia davon Jesosy aminao dia le fitiavana, maturité spirituelle. Vo mila hitako, hita ny tompo ao amamiko sy aminao dia fitiavana. Averintsika le famakina azy teo eo amin'ny 14 dia zao io raha soloantsika io fitiavana io. Jesosy dia maharo-po sady mora fanahy. Jesosy dia fitiavana. Jesosy tsy mialona. Jesosy tsy mirehare. Jesosy tsy mieboebo. Jesosy tsy manao zay tsy mahamendrika. Jesosy tsy mitady ny azy. Jesosy tsy mora sositra. Jesosy tsy manao otro-po. Jesosy tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa Jesosy miara-faly amin'ny fahamarinana. Jesosy mandefitra. Jesosy mino. Jesosy manantena ny zavatra rehetra. Zany Jesosy. Raha tonga ao anatinao Jesosy, misy an'ireo ve? Soloa ny anaranao indray io. Tantely maharo-po sady mora fanahy. Tantely dia tsy mialona. Tantely tsy mirehare. Tantely tsy mieboebo. Tantely tsy manao zay tsy mahamendrika. Tantely tsy mitady ny azy. Tantely tsy mora sositra. Tantely tsy manao otro-po. Tantely tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Tantely miara-mifaly amin'ny fahamarinana. Tantely mandefitra.
tantely mihin'ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra soloa ny anaranao io marina aminao ve zany fa zay vody adavin'i Jesosy aminao io nofontsika io nge io d'origine io mialona io nofontsika io d'origine io mora sositra io nofontsika io d'origine io dia nenahy foana dia my problème io problème io no tena natongavan'i Jesosy io anovany io toetranao tia teny io rehefa ao amin'i Jesosy ry havana malala tsy tia teny zany tsony fa misaoty ny fitiavan-tena misaoty mipoaka mihitsy zany rehefa ao amin'i Jesosy tia tena tsy araka ny sitrapon'ny tompo zany nenahy foana aiza nenahy fo mbola zaza dia ny saina tony zaza zay le zaza aza mba zaza ara-panahy aiza nenahy aloha itsalomaka sao dia tsy ao nenahy vo mila hita eo aminao Romanina 12 mitary lalana ao amin'ny fanomezam-boninahitra mitary lalana ao amin'ny fanomezam-boninahitra tsy akisisika teratera ny zavatra toriana amintsika eto zavatra fiainana mitary lalana ao amin'ny fanomezam-boninahitra aoka hevitra nama mihoatra noho ny tenany zany mpino araky ny sitrapon'ny tompo tsy mihevitra ny azy maty teo amin'ny azo fizadrina niaraka tamin'i Jesosy tsy mitady ny azy Jesosy raha Jesosy nge nitady ny azy tsy nidina taty izy hoe nenahy foana fa toetran'Andriamanitra dia manome fitiavana tsy mirehare mizaozao mieboebo za foana no hita za mieboebo za mirehare fa ny vokatra nisy teny hoe fanetretena vokatra mila hita amiko sy aminao sy amin'izay mety hoe mpamina ny tompo olona manetry teny zany olona manetry teny zany tsy hitanao zany fa miafina raha nyteny Jesosy tamin'ilay te hoe ny vonony hamantarana ny azo teny izy hoe raha ohatra ianao manao zavatra amin'ity tananao ray ity ty tananao ray ity aza vela malala azy raha misy zavatra ataon'ity tananao gauche ty aza velo ho fantatry ty tanana droite ty zany hoe ny mpino manana an' Jesosy zany olona ao anatin'ny fanetreteny zany tsy olona mirehare zany tsy olona mizaozao zany tsy olona maka voninahitry ny tompo zany fa olona manetry tena taka ny Jaona hoe izy tsy maintsy mitompo za tsy maintsy miena tsisy anarana hita fa tsy ny anaran'i Jesosy ny fitiavana tsy mora sositra zany zavatra anankiray vokatra tena mila hita eo ampino zany firy taona ny arahanao tamin'i Jesosy firy taona nandraisanao an' Jesosy firy taona nitondrahanao an'io anarana io dao testena kely le fahasorana fa vokatra mila hita amiko sy aminao ny fitiavana tsy mora sositra na inona zavatra mitrango eo zany tsy miankina amin'izay zavatra mitrango eo ny réaction anao azontsika ve zany miaraka amin'i Jesosy zany tena fiainana tsy mila mitory foana ianao hoe mibeba mandraisa an' Jesosy fa nitoetranao ny hitan'ny olona fotsiny hoe tena hafakely zany manana an' Jesosy zany samy hafa ny manana an' Jesosy sy manana an' Jesosy amin'ny zavatra mitranga zavatra mitovy ihany ny ainana fa ndray mora sositra ndray tsy mora sositra fa mitovy ihany ny zavatra eo mitranga eo ohatra samy lelan'ny rano ny tongony rehefa lelan'ny rano ny tongony ahoana raha lemanao rano ny tongotro aza lemana dia mandeha daholo ty tendra rehetra ty fianao ve zao fa raha manana an' Jesosy ianao lelan'ny tongotro tena pratika rehetra le miaraka amin'i Jesosy ny fitiavana tsy mora sositra raha niaraka tamin'izao tontolo zao ianao tsy niaraka tamin'i Jesosy mora sositra rehefa tafahoana amin'i Jesosy ianao tokony tsy mora sositra tsony na mana fotoana tahaka n'inona raha manodidina rehetrarehetra eo tsy ny ivelany ny asainao miova fa ianao miova halleloia azotsika ve zany famarinana zany ny fitiavana tsy mora sositra Jesosy tsy mora sositra dia ny anaranao tsy mora sositra rehefa ao anatinao Jesosy zay nlazaiko hoe alohantsika tsy jery ny mpaminany santoka aloha androany fa aloha zasy ianao ny jerena fa regleo zay hoe mora sositra sy mora tezitra zay
tsy hoe mafy le fiainana dia mora sosotra. Jesosy ao anatinao mafy, Jesosy ao anatinao mahery kokoa, Jesosy ao anatinao mampanjaka anao anatin'ny fitiavana. Indraindray anao te himaîtriser zavatra be da be fa tompo mimaîtriser an'io e. Rehefa tsy araky ny eritreretinao ilay izy dia tezitra ianao. Rehefa tsy araky ny eritreretinao ilay izy dia sosotra ianao, sorena ianao. Fa tsy fantatrao fa ny tena maturité spirituelle nge zany hoe ny famatorana ara-panahy dia hoe izay zavatra am'trano eo ny tompo mampanao an'io e. Ka rehefa ny tompo mampanao an'io tsy menimenina, tsy ho tezitra. Fa raha misy tokony hitsy fotsiny dia teneniko milamina. Tsy sendoatra ah zany e. Tsy manao ampoa zany e. Tsy misefosefo ah zany e. Fa tena hoe efa mifeheziny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliany zany. Efa resiny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliany zany. Fa indraindray tsika tena hoe tena tsika zany tena tiatsika mipetrapetraka arak'izay tiatsika daholo le zavatra rehetrarehetra. Dia raha vao misy anankiray fotsiny io mifamadika na tsy mety, misofo be tsika. Fa io zavatra io Jesosy manao azy rehefa ao am' Jesosy ianao. Marina fa mety eritreretinao hoe Jesosy neritrereto ka Jesosy nanao azy hoe aprime nataon Jesosy be mihitsy. Dia natonga an'iny be tsy tonga dia teo be ny hoe fa nisy olona teo nampiasain'ny tompo nanao azy be. Dia sosotra ianao. Rehefa sosotra amin'iny ianao tsy le olona nanao be ny soranao fa Andriamanitra ny soranao. Lasa ohatran'ny eritreretinao zany hoe tsy mahay zavatra Andriamanitra e. Lasa eritreretinao hoe tsy mahay zavatra Andriamanitra dia mametsiny ianao dia lasa any amin'ny fimonomononana. Vokatra anankiray mila tsy hita eo amin'ny zanak'Andriamanitra ny monomonina, menomenina. Monomonina foana. Na inona atao eo, na inona omeny eo, tsy mety faly mihitsy fa mahita kianina foana, mahita hitenenana foana. Mienareo fa mahita fitarana tsara angambonareo zao. Hitanareo tsara le glasy mazava be tsara. Fa zao rehefa ao am' Jesosy ianao ny olona manana an' Jesosy zany koa zany tsy tahitra tsony na inona mitranga eo e. Tsy tahitra tsony hoe tena efa Jesosy ranga mifehan'io. Tsy marary fo am'izany eo fotsiny. Ny tompo mifehan'ny zavatra rehetrarehetra. Alao ny tompo nanao azy. Rehefa nomenao an' Jesosy ny volant dia omeo an' Jesosy hatramin'ny farany volant fa izy mitondra an'io any amin'izay tiany hatongavana hatramin'ny farany. Halleloia! Fa tsy hoe ianao gauche Jesosy droite Jesosy sao dia tokony miembotra kely Jesosy alao hitondrany Jesosy azy dia ianao tsy mimenimenina, ianao tsy mimonomonina. Zavatra rehetrarehetra ataon'ny tompo eo hitestena ny faharetanao, hitestena ny tsy mora sosotra anao, hitestena ny zavatra rehetrarehetra. Fa rehefa vita ny testanao, miova ihany io rehetrarehetra io. Fa raha ohatra ka mbola tsy vita ny testanao, mbola eo Jesosy. Mbola testena indray, ao indray testena indray aloha le faharetana. Ao indray aloha le testena le tsy mora sosotra. Ao indray aloha le testena le mitadiny azy. Tsika ve zany? Zany rehetrarehetra zany mila vokatra mila hita eny amintsika e. Mila vokatra hita eny amintsika. Famindrapo. Mahay mamela heloka. Tsy manao andolo-po. Mahay mamotsitra. Rehefa nisy olona nitakinao vola tsy azonao misy le vola velanao any amin'izay nefa rany. Ny lanitra ary omeny Jesosy ianao. Ny paradisa ary omeny Jesosy ianao. Jerosalema vaovao ary omeny Jesosy ianao. Le olona takinao maraina atoandro hariva. Rehefa tsy ame izy avelao any fa ny tompo ame fanampinao anao. Teny aminao ny tompo eto. Teny aminao ny tompo eto. Nisy fanoarana napetraka Jesosy eo amin'ny Matthieu 4:20. Nisy olona ozy izy fanjakany lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay naka amin'ny mpanompony rehetrarehetra ary nanadina ny amin'ny fananany. Dia nisy mpanompo anankiray ozy tonga nakeo anatrehany. Io mpanompo io nanana mpanjaka vola talenta ray alina. Tsy nanakaloha io. Dia hoy mpanjaka hoe amidio ny vadiny, amidio ny zanany, amidio ny fananany, amidio daholy, amerenana ny volako. Nalahelo izy nangataka ny talao le mpanompo, nandoalika teo anatrehan'ny mpanjaka. Dia ozy le teny hoe onena ny mpanjaka. Ary rehefa onena ny mpanjaka dia ozy ny mpanjaka hoe avelao aminy trosany. Avelao izy ihany dia hoeto izy mandeha. Voavela le ray alina, talenta ray alina. No voavela le talenta ray alina, lasa izy nandeha teny an-dalana, hitan'le namany anankiray hoe enao ananako denarizato. Vao hitan'le nanana denarizato, aiza ny denarizatoko? Tsy nanakaloha le nananany dia nandoalika teo aminy mba mamelahana, tsy nety namely izy. Dia lasa nidiny tany am-ponja.
rehefa nidiny tany amponja dia tany foana. Nalahelo le mpanompo namany, lasa nyteny tamin'le mpanjaka, le olona namelanao ray alina talenta ange ka nahita an'le namany nananany dena rizato e, dia nidiny tany an-tranomaisiny e. Dia ozy le mpanjaka hoe eto ty izy, eto ty indray izy. Navelako ve ny talenta ray alina anao, dia zay dena rizato no tsy amelanao any olona anankiray io. Raha navelako ny talenta ray alina, tokony navelanao ny dena rizato. Dia hoy ny tompo tamin'ny fanoharana hoe nareo koa raha vao tsy mahay mamela ny olona dia tsy mahay mamela nareo koa ny tompo. Talenta ray alina zany ohatrany hoe tsy haiko 50 kilo nefa le dena ry 5 grammes. Azonareo zany différence. Navela ny 50 kilo zay 5 grammes kely tery nanagadrana an'le olona anankiray. Aiza ny vokatra hita eo amintsika? Aiza ny famindrapo? Aiza ny famelan-keloka? Aiza ny fahaizana mamotsotra? Tena tsy amelako iny, azoko iny. Tsy haiko raha nanao indray mandeha indroa ianao tsy nametsony izy, avotsory ihany e. Avotsory ihany fa ny tompo capable manome zay tokony ho anao. Fa zay ny blocage anao koa raha mbola ianao mbola tsy mamela olona. Raha mbola misy olona nananao alahelo any, zay le ataoko hoe vokatra tsy hitanao zao. Fa raha mbola misy olona nananao alahelo any, avelao ny alahelonao amin'le olona. Avotsory izy. Dia mivotsitra ianao miala zay ozinao aminao, miala zay blocage eo aminao. Raha misy olona mbola hitezeranao any, raha misy olona mbola matezitra anao any, mbola misy olona ataonao hoe anananao lonilony sy matimatinao any, amin'ity androany ity raha manana an' Jesosy ianao avotsory zany. Avotsory zany Jesosy ary teo amin'ny azo fizaliana teo hoe avelao ny elony fa tsy fatan'izay ataony. Mamela ny elony fa tsy fatan'izay ataony. Stefana rehefa nitoram-bato, rehefa nitory ny filazantsara, rehefa nitory izy nitoram-bato dia ozy izy masiny tompo hoe mamelao ny elony fa tsy fatan'izay ataony. Rehefa ao anatinao ny fanamasina, vitanao mamela heloka ny hafa. Vitanao ny tsy mora sositra. Vitanao ny tsy mitadiny ianao. Vitanao ny mame ny hafa. Vitanao ny mame ny hafa. Halleloja. Toizana ihany vokatra. Généreuse, manome, malala tanana. Zay natao hoe vokatra. Hitantsika teo ilay hoe zay manana akanjo anankiroa, aoka amme. Zay manana sakafo, aoka amme. Inona nataonareo mihoatra noho ny sasany? Sao dia mbola mahihatra ianao. Sao dia mbola kahihatra ianao. Fa nisy kahihatra tao dia ozy ny tompo hoe ry adala, androany alina no esorina aminao, fanahanao. Nisy olona navory arena be tao amin'ny baiboly tao, dia ozy hoe mahavory arena be aty fa alao hitariko kely ny angara. Dia ampidiriko aty daholo le izy. Dia ozy ny tompo hoe ry adala, anio alina no esorina aminao, fanahanao, tsy manan-karena amin'Andriamanitra ianao. Ny vokatra dia davy ny tompo aminao dia mahalala tanana. Andriamanitra ange mahalala tanana e. I Paoly ny teneny amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 hoe mahasambatra kokoa ny maome noho ny mandray. Mahasambatra kokoa ny maome noho ny mandray. Aza mamihana ny soa zay tokony ho ataonao amin'ny hafa raha azo ny tananao atao ihany. Nahoana ny hirimbelona amin'ny namanao ianao. Tadio ny tantaran'ilay Samaritana tsara fanahy. Nandalo nisy olona nitafian-jiolahy, dia rehefa lavo izy, efa saika maty mihitsy, efa nialatra amin'ny ainy, nandalo ny Levita, nalovany Levita fotsiny. Nandalo ny mpisorona, nalovany mpisorona fotsiny. Levita sy ny mpisorona mpitondra fivavahana, kristianina mpivavaka, tsisy ninona nataony teo anatrehan'iny olona iny. Fa rehefa nandalo ilay Samaritana hafa firenena taminy. Rehefa nandalo iny Samaritana iny, nijanona ilay Samaritana, nalainy le narary, nasiany divainy feriny, nasainy nitaingina tambony ny ampondra, netiny nakany amin'ny hôpitaly, ary rehefa tany amin'ny hôpitaly nomeny indray vola hoe tia anamboary zay tokony amboarina aminy, raha tsy ampy iny mbola omeko indray rehefa miverina. Zany le fitiavana. Manome. Tsy mitotaly ka aiza indray ny anahy. Fihinana indray ny anahy. Fitiavana manome, fitiavana généreux. Maika moa fa raha manana roa na telo ianao, ataonao inona daholo ilay roa na telo. Ny eo akaikinao tsy manana na ilay sasany ary. Zay ilay fiainana miaraka amin'ny Jesosy, pratika miaraka amin'ny Jesosy. Tsy miteny ho anahy akory. Fa ho an'ny mpiray-tam-po aminao ao amin'ny tompo sy ny mpiray-tam-po aminao manodidina sy ny eo an-tanànanao eo. Ataonao ahoana ny hijery an'izay ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny faharatsiana, ao anatin'ny tsy fitafiana, ao anatin'ny filana. Nefa ianao manana mihoatra, dia mbola tehirizinao ao ihany, loha ao ny hafarany. Zany koa zany vokatra mila hita e. Mbola mijery fitaratra foana antsika izao a. Zany koa vokatra mila hita. Malala tanana ve ianao io?
sa be calcul be, sa mamihina foana hoe tsisy tsony vahoaka aloha, tonga ndray ihany aferina ndray tsy ao izy hoe isa mitady tsy ao izy hoe anao an'izao ndray io angataka an'izao ndray io. Ry havana malala mandehana amin'ny mazava, rehefa misy apetraky ny tompo eo dia omeo zay tokony omena. Ny tompo nge ny bankinao nge ao an-danitra, ny stockinao nge ao an-danitra, ny angaranao nge ao an-danitra, dia ianao andefasan'ny tompo fotsiny hoe indray ara tantananao hitako kely ny fitantananao azy. Rehefa hainao mitantana iny lany mandrotsaka indray izy dia indray ary ohatry many isan'andro io raha angoninao many isan'andro lo lany olitra. Ny tompo rehefa miteny hoe io mana isan'andro ihany ny akanao an'io. Raha pitsonay ianao maka fa zay naka be da be tao nasiso aza ty tena zarao zay tokony ananana, zarao zay ananana. Magaga ny ananan'ny mpaminany be amera, manana amera ve ianao? Ahoana ny anananao amera ny pinao aminao lazainao mahery ny tompo nefa ny ianao amerana 4 miliara. Zavatra anankiray vokatra zay tsy ankasitrahan'ny tompo dia ny resaka luxure. Luxure zany zavatra aitraitra. Luka 2:10 dia milaza an'izay mihitsy hoe zay zavatra eritreretinareo ambony dia efa avetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny mpitory filazantsara zao dia ao anatin'ny luxure, akanjo, kiraro, fitafiana, trano, hotely, trano fivavahana, luxure. Fa ny tompo tsy tian'izany luxure zany aitraitra, fizesitiavana, fireharehana, fieboebona. Ny zavatra dia davy tompo dia tsotra, simple ao amin'ny fanatrehan'ny tompo. Fa resaka luxure, fieboebona, fireharehana, fizahozahoana, aitraitra, votsy avy amin' Jesosy zany. Vono no amantana anareo ny azo. Apetraka amintsika ihany koa zany. Halleloja. Mbola ao ve tsika? Faraparany dia zao, io lely io. Vokatra anankiray dia davan'i Jesosy ianao koa ilely io. Io inona ny tenenin'io vavanao io? Isan'andro. Inona zavatra tenenin'io vavanao io? Teny mandatsa ve? Teny manasiketa ve? Teny manopa ve? Teny manaratsy olona ve? Nefa ianao milaza fa kristianina, milaza fa zanak'Andriamanitra, milaza fa manana an' Jesosy. Ahoana no loharano ray sady amoaka sira no amoaka mamy? Tsy mety zany hozy Jakoba. Io vavy io ve niderahanao hoe mideranao Andriamanitra, Dieu tu es grand et digne de louange, quel jour de gloire. Nefa aveonao manaratsy olona, aveonao miteny ratsy olona. Tsy mety raha ny loharano ray ny amoaka mamy sady amoaka masira. Na io mamoaka mamy dia mamy foana, na mamoaka masira dia masira foana. Ny azo tsara dia mamoa vo tsara, ny azo ratsy dia mamoa vo ratsy. Io lely io niderahanao an'Andriamanitra, io lely io koa nitenenanao ratsy olona sy tenenanao ratsy anao. Rehefa tonga amin'i Jesosy ianao forana ny lela. Fa hitrereto, mbola mijery fitaratra ihany ianao. Na tsy hijery fitaratra ianao fa andao averintsika manetao foana. Averintsika le kasety, hitanareo le kasety taloha le bandy reny, dia ndao hodina kely ny zavatra teneninao tamin'ny herinandro hoe, na ny teneninao tamin'ny maraina, dia alefatsika. Inona ny navoaka ny vavanao? Inona ny tenenin'ny vavanao? Fa io vavy io afo io izy ny tenin'Andriamanitra, afo ny lela. Aoarin'ny tompo misy ohatra ny sambo ngeza be fa rehefa vilinao iny sambo iny amin'ilay gouvernay, any ohatra ny hoe volan kely fotsiny, mivily ny sambo, vily fotsiny sambo. Dia ohatr'izay koa ny lela koa zany zavatra ngeza be fa hain'ny lela ny mandratra sy mamotika an'io. Lela ohatra ny afo izy, misy atota-kazo eo na misy milolo vao arehatra kely indray mandeha fotsiny iny mirehatra. Io lela io koa mandrehatra. Ny fosafosa raha lasaina bavy rehefa amin'i Jesosy tsy hisy trono zany. Mifosa dia hoe miresaka olona sao dia tsy hainao définition amin'ny fosa. Mifosa dia eo ianao tsy kesenao zao eo dia tsy hoe ilay olona ray ahoana izy iny ihany iny koa ohatran'izao ohatrany tsy mety fa iny zavatra aza manalina an'iny mihitsy rehefa eo tsy kristianina nefa inona ny vohita eo amintsika? Aza mifosafosa rehefa tsy hisy resaka atao ndala misaraka, ndala samy mody, fa tsy hisy atao dia iresadresaka dia fosafosa olona eo, iresadresaka olona tsy eo eo. Zanak'Andriamanitra zany tsy hitanao anatin'ny fosafosa tsony zany.
tsy hitanao firesadresahan'olona tso moa zany raha tianao resahana le olona andana tony izy de resao mivatana fa za maka intermédiaire hoe tsy mety amintsika tsony zany e tsy fombola zaza de ny saina tony zaza ny hevitra tony zaza fa noho ny efa lehibe anariko ny fahazazana tsy ao anatin'ny fosafosy zany tsony zanak'Andriamanitra tsy ao anatin'ny fosafosy zany tsony miresaka mazava tsy ao anatin'ny fiatsaram-belatsia ianao nge tsy manana militra ety ianao tsy manana sabatra fa ny ianao mahery noho ny militra ety sy ny sabatra nananao io lely io mahandratra io rehefa miteny mamotika mihitsy io mamono io de aveo ianao midera an'Andriamanitra indray ianao mankalaza indray tsy mety fa hovay za sy ianao eto rehetrarehetra eto hovay ny fomba fanao hovay ny zavatra aoko izy Paoly hoe rehefa hiteninareo atao voatra mitenin'Andriamanitra foana rehefa miteninareo ako mamsira atao voatra miteny mamsira pratika mihitsy ny resahantsika eto pratika mihitsy ny resahantsika eto mba ho mamsira ny zavatra teneninao fa tsy teny anasoketa olona tsy teny andratra olona tsy teny amono olona hain'io teny io mamono hain'io teny io koa mamelona hoy ny tompo matsy hoy ny olona matsy ny Jeremia hoe andao vonoitsika Jeremia ny amonotsika ny Jeremia vonoitsika amin'ny lela vonotsika amin'ny lely Jeremia zany hoe aratsiana tenenina kianina itsy amboarina sisy maty avy eo io lely io koa zany mamono io ary ny zavatra ny teny tsy afaka sitomina tsony rehefa lasa ranoraraka tsy azo rofina tsony sy raha latsaka ny rano fa mila mitandriny na asy anao amin'ny teny zay lazaina raha misefosefo ny foa mangina aloha nandana mitsoko de rehefa mitony aveo vao miteny ny vava ompanao salama asy fiambenana eo alohan'ny vavako asy fiambenana eo alohan'ny vavako lasa mihitsy ianao mandeha raha ohatra ka mangotraka be io foy dana aloha mankarivotra eny an-tokotany dana aloha manao marsa kely rehefa mitony ny foa verina ahoana moa le izy teo e ahoana le zao e pratika zany zao de miteny ahoana moa zany anaovana mba milaza pratika amintsika zany rehefa tesitra dana mivoaka aloha vadikipito lela fa tena mandefandefa fahoamy fotsiny io teny io fa jerentsika rehefa aveo ny Galatiana toko 5 vokatry ny fanahy maîtrise de soi vokatry ny fanahy voalohany indrindra aloha de fitiavana de ao anatin'ny fitiavana hoe faharipo fahalemem-panahy fanaovan-tsoa finoana fiadanana maîtrise de soi rehefa ao am' Jesosy zany ianao de mafeteny e tsy hoe tsy voafehako mihitsy ny vavako tsy voafehako mihitsy ny lelako tsy voafehako mihitsy ny tenako rehefa ao aminao fanahy manana maîtrise de soi zay ny vokatra de fifehezatena halleloja mamoaza vomerika ny fibebahana tsy ho falamelohana anao zany teny zany fa mba fijerena hoe aiza ho aiza moa tsy hikito zao e hiry-taona zay niarahana teto hiry-taona zay niarahana anjara teto inona le vohita votsy resaka fafolo-karena na resaka fanateram-bokatra na resaka vola fa ao anatin'le favoizam-po ihany zay rehetrarehetra zay nefa fa ny voalohany indrindra de le fitiavana tsy manisy ratsy tsy mana ratsy mandevitra mamela heloka mamindra fo halleloja asika ve zany teny rehetra zany fitiavana ao am'tokantrano io no ahitana azy na tsy ahitana azy mamy ve ny ao tokantrano mateo ty ve ny ao tokantrano ianareo vehivavy maneke ny vadinareo ianareo zay vehivavy eto na iza manambady maneke ny vadinareo lahy lohany vavy fa tsy ny vavy ny lohany lahy ekeo ny vadinao tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy eno izy rehefa miteny ekeo zay lazainy arao zay teneny erao zay zavatra tokony fampiarana ianareo vehivavy fa tsy ny vehivavy ny lohany tsy ny vehivavy ny manapaka tsy ny vehivavy no mitarika fa potika ny tokantrano raha vehivavy ny lohany ohatra ny Jezabela nanjakazaka tamin'ny Ahaba mpanjaka ratsy ny fiafarany fa ianareo vehivavy maneke ny vadinareo ao amin'ny tompo rehefa araka ny sitrapon'Andriamanitra ny zava-teneny rehetra de keo ny voalaza hoe izy ty Sara teo anatrehan'ny Abrahama i Sara ozy izy tena nanana toe-panahy malemy sady miadana amin'ny teny frantsay izy esprit doux et paisible any hoe vehivavy malefaka vehivavy malemy fanahy vehivavy miadana
teo anatrehany Abrahama, aroy mihitsy izy tamin'ny Abrahama hoe tompoko ianao. Fa nareo izy Petera aza mainky any amin'ny hoe firandrahanana, aza mainky amin'ny kavina volamena, aza mainky amin'ny ety ivelany. Fa ny teny ilaina aminareo vehivavy ozy izy dia nitoetra ao anaty malemy sady miadana. Teny an'izay koa Paoly matseny Timoty hoe ny vehivavy ozy izy ampianaro mba hampianatra ny vehivavy lehibe mba tsy amin'ny resaka ajejojejona fa amin'ny resaka toe-panamotina sy amin'ny fanaovana asa soa. Ho an'izay vehivavy rehetrarehetra eto, ho an'izay vehivavy rehetrarehetra eto ka manambady ekeo ny lahy, mieraha amin'ny lahy ny lohany vavy, lahy ny solontenan'ny Kristy. Ary zay araka ny sitrapon'ny Kristy dia ataovy, fa rehefa tsy araka ny sitrapon'ny Kristy afaka mifanaraka. Azo ve zay? Mialatsiny fa tsy maintsy mandeha daholo zany rehetra zany ny tinambara amintsika. Vadinao io fa tsy zanakao na anadahanao, mazay manambady moa zany. Fa vady mila hajaina, mila ekena, lany lohany vavy ary ekena ao amin'ny tompo. Vo mila hita ihany koa zany, vo mila hita zany, fankatoavana ny lahy, fanajana ny lahy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Manaraka an'izay ianareo lehilahy, sao de hoe zay ny anareo ry vehivavy, ianareo lehilahy tiava ny vadinareo. Zay mihitsy ny teneny tiava ny vadinareo. Amin'ny neny vehivavy de hoe ianareo vehivavy maneke ny vadinareo. Fa neny lehilahy mbola ambonin'izay hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo. Aza ambanimbany io vadinao io. Aza ambanimbany io vadinao io, tiavo io vadinao io. Hoy izy hoe tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany tena ny hamonjy ny fiangonana. Zany hoe raha ilaina dia mato an'io vadinao io mihitsy ianao raha lehilahy. Ianao no miaro an'io. Ianao no ohatrany hoe Kristy eo anoloan'io. Ianao no mamola volan'io. Ianao no mitaizana io. Ianao no mamana an'io. Ianao no manome fifaliana an'io. Ianao no mampiadana an'io. Zay no natonga ny iza moa vadiny, iza moa le tsy nanan-janaka iny, Iana. Dia nalahelo be le vehivavy hoe tena tsy mbola manan-janaka. Dia ozy Elikana hoe tsy tsara noho ny zanaka folo ve za ozy. Ozy zany se présenté zany le lehilahy hoe zany hoe tsara noho ny zanaka folo na tsy manan-janaka ary tsika. Zany hoe tena ianareo lehilahy tiavo ny vadinareo, arovo ny vadinareo, ajao ny vadinareo, omeo teny mamo ny vadinareo. Raha afaka mame voninkazo ivy tamin'ny voninkazo. Raha afaka mividy chocolat, omeo chocolat kely. Asio zesta d'amour zany e. Fa tsy hoe ohatranao dia mandeha fahoany foana fa mba asiana zavatra mahafinaritra. Fa tsy hoe ao amin'i Jesosy koa dia ao amin'i Jesosy fotsiny dia tsisy ninona mihitsy. Asio zesta d'amour. Asio fitiavana, ianareo lehilahy tiavany vadinareo. Ajao io, aza ambanimbany io, aza tsy niaviny io. Fa io mpanolo-tsaina endro anao, tsy tsara raha irery raha lehilahy. Fa anamboarako vady sa aza ho azy, anamboarako aide, mpanampy zany. Manohana anao, miakompanie anao, mitarika anao io. Fa tsy io no aratsirinao any Brao any, any Mason'olona any amin'ny namana any hoe ohatr'izao i madama, ana ohatr'izao madama. Ajao ny vadinao, tokafo ny vadinao, tiavo ny vadinao. Fa napetraka Jesosy eo anatrehanao io ary miteny mihitsy izy ao Petera hoe jerevo ohatry ny fanaka malemilemy kokoa. Zay ny lazay Petera. Raisy ohatry ny fanaka malemilemy kokoa ny vadinao raha lehilahy. Zavatra zakanao mety tsy zakany, hoy ianao zany koa ve dia tsy zakanao hoe mba misokasoka e. Ianao no misokasoka, vadinao mety mola tsy mahazaka sokasoka. Dia azao izy, tiavo izy. Aza stominao be zany izy e. Raha tsy manana izy dia ianao manatonatona azy kely aloha. Halleloja. Mazava ve zay? Be da be zay rehetrarehetra zay. Fa ny vokatra no amatarana ny azo. Vokatra no amatarana ny azo. Fitiavana. Mandefitra, mamela heloka, mamindra fo. Tsy mitady ny azy. Io teny io tsy miteny mandratra. Tsy miteny mamofady. Tsy manopanopa, tsy miteny ratsy, tsy mandainga. Lainga zany efa tokony tsy hita ntsony na lainga kely na lainga be.
Gasy ngamba tena nahita faisana tamin'ny mpandainga mihitsy fa gasy hoe aloha mifanena amin'ny mpamosavitra zay mifanena amin'ny mpandainga. Fa ratsy ny lainga. Miala koa zany rehefa amin'i Jesosy. Marina foana ny lazaina, marina foana. Halleluja. Halleluja. Fa inona no anaovana izay rehetrarehetra izay rehefa Jesosy ao anatinao zay dia mivoaka. Azontsika. Io zany tsy forcesy hozy ianao tena ahoana ny anaovako an'izany. Tsy ianao manao azy. Izay nanomboka ny asa tsara ao anatinao no anatanteraka an'izany hatramin'ny farany. Jaona 5:10 dia zao, tsy ianareo no nifidy anao ho Jesosy, fa izaho no nifidy anareo. Ianao rehefa nifidian'i Jesosy, tsy ianao nge no nifidy an'i Jesosy. Eto matsy zao dia mitory raiso Jesosy, dio Jesosy. Rehefa nandray Jesosy anao dia hoy Jesosy hoe tsy ianao nge no nifidy anahy fa izaho no nifidy anao e. Dia Jesosy no nifidy anao dia mba handesy amo. Zay a, mba handesy amo. Amo. Ary mba haretany vokatra. Maharitra io vokatra io. Maharitra io fitiavana io. Maharitra io fitiavana io. Ny antsoin'i Jesosy atsika dia handesy amo ary haharitra ny vokatra. Fa hozy ny tompo hoe zany ny ankalazana an'iray dia mamoa be nareo. Azontsika ve zany rafitinina zany a, rafitinoka le izy zany a, dia zao. Ny tena tadiavan'i Jesosy aminao a dia fitiavana. Tsy hoe mahay mitory teny be. Misy ato zao manenjika be, za tena te ahay tory teny be rangaha. Za tena tena ahay aminany rangaha. Za rangaha tena te ahay amoaka démonie be. Ah, dia tava Jesosy aloha fitiavana e. Aseo aloha le fitiavana. Zay ny tena vokatra. Zany don. Don zany. Vokatra ny fanahy. Œuvre. Don e. Don de l'esprit. Fanomezana fanahy zany. Fanomezana zany tsy ketrehana. Azonareo tsy ketrehana zany fa raha ohatra ianao zao latsa fanahy eto dia tampotampokeo ianao dia miteny tsy fantatra. Tampotampokeo ianao maminany. Tampotampokeo ianao manasitrana. Tampotampokeo ianao milaza teny fahendrena. Zany na vao nateraka indray eo ianao dia mandray ny fanahy masina dia mivoaka zany. Falez-vous le fruit de l'esprit. Galatiana 5:10. Iny a ketreketrehany, ketreketrehany. Dia mahatonga anahy miteny an'izay satria efa elitsika niaraka teto. Efa elitsika ny fampazatra teto dia miteny hoe aiza le vokatra e. Aiza le fitiavana, aiza le fibebahana, aiza le fatahorana an'Andriamanitra. Zay. Mazava ve zay? Zay zany le izy rehefa fitinina, vokatra tadiavan'i Jesosy aminao a, fitiavana. Fereno io Korintiana 2:13 io. Zay ny tadiavan'i Jesosy. Ary ny afahanao mamokatra an'io a, Jaona 5:10. Raha miray amiko ianareo dia mamobe. Fa raha vao tsy miray amiko ianareo, kapaina dia atsipy any anaty afo. Io afo io dia le afo be. Entitra be ny tompo. Entitra be ny tompo. Fa fanakekezanao an' Jesosy ny amoazanao voa tsara. Mila an' Jesosy ianao. Zay ny fiaina. Mila an' Jesosy ianao. Aza raisina teoria le izy. Aza raisina hoe voaka amin'ny Babilôna zay e. Sao dia nitoetra amin'ny Babilôna lasa tsara noho ny toetranao. Fa ianao mbola toetranao mbola mamofady sy mampatahotra. Fa voa tadiavan'i Jesosy aminao fitiavana, fandeferana, tena hoe fibebahana marina. Ho hitan' Jesosy eny aminao ane zany. Ho hitan' Jesosy eny amiko ane zany. Ka rehefa hita izy nanatona an'le aviavy izy dia mba ianao le aviavy mamoho. Amen. Ianao le aviavy mamoho voa tsara fa tsy le midoroboka be fotsiny. Zay. Tsy le midoroboka be fotsiny mahalala tenin'Andriamanitra be a. Mahay verset be a, mahay mandahatra be a. Ravikazo be fotsiny. Fa tsisy voa fitiavana mihitsy, tsisy fanteferana, tsisy famindram-po, tsisy famelan-keloka mihitsy. Zay mahatonga le fahalalana mampieboebo. Mieboebo fotsiny mahay an'ty. Fa rehefa teoria miaina, tsy hita le voa. Azontsika, samy hafa mihitsy zany ny teorisianina sy ny olona manao pratika e. Pragmatika, olona miaina e. Olona manao pratika e. Halleluja. Azonao ve zany? Tsy mila mianao école biblique ianao vao mamoa fitiavana. Tsy mila manao teolojia ianao vao mamoa fitiavana. Tsy ny teolojia koa ara mamoa fitiavana. Tsy école biblique ianao amoazana vokatry ny fanahy. Tsy école biblique ianao amoazana vokatry ny fanahy. Tsy faculté de théologie na école théologique no amoazana vokatry ny fanahy. Tsy resaka fiofanana mpiandro no amoazana vokatry ny fanahy. Ny amoazana ho an' Jesosy dia ianao mifandray sy mifankazatra amin' Jesosy. Halleluja. Ny amoazana ho an' Jesosy, amoazana ho an' Jesosy, ianao mitokana isan'andro san'andro. Amen. Ianao mitokana isan'andro. Ianao mifankazatra amin' Jesosy, mifanakaiky amin' Jesosy, dia lasa niendrika Jesosy niendrika ao. Halleluja. Arakaraka ny fankazaranao amin'olona ray a, lasa toetran'iny olona iny lasa toetranao. Lasa fiteniny fiteninao.
natonga ny mosy natonga ny petera tratra ngeta natonga ny petera tratra ne tamin'ny jesosy ny nenjehana dia zao hoe le fitenin'ny jesosy petera nitovy hoe anao koa namany ianao fa galileana ianao fa fiteninao mamadika anao fa ohatra ny fitenin'ra jesosy zany hoe anao koa rehefa mifankazatra amin'i jesosy a fomba fijerin'i jesosy ny fijerinao malefaka mandefitra mamindra fo antra onena miteny tsara mamela eloka ny fihetsika jesosy fitondrantenan'i jesosy hita eny aminao azontsika ve zany arakaraka ny fankazaranao amin'i jesosy azontsika ve zany prezenteko aminao zany jesosy hoe tena rehefa eo aminao io a mitaraboka daholo zay tsy izy rehetrarehetra i mosesy anisan'ny olona sanguin zany hoe olona nahery zany olona mora mamono zany mosesy zany rehefa niady ny egyptianina sy le israely a dia avy mosesy dia mivonono le egyptianina maty mihitsy le egyptianina dia ozy ny tompo hoe tsy mety ty toetranao ty mosesy dao anao etiko 7 taona aloha any anefitra nentina tany anefitra mosesy 7 taona fa rehefa mamaky ianao ao amin'ny nomery avy eo tsy nisy olona teto ambony tany ozy izy nalefaka oatra amin'ny mosesy tsy nisy olona teto ambony tany ozy izy nanapaharetana oatra amin'ny mosesy azonao ve zany ianao tsy manam-paharetana ianao masika ianao tsy maharitra ianao mora mikasika tanana ianao mora mamono ianao mora miteny ratsy ndana hoentin'i jesosy any anefitra amboariny any ianao amboariny any ianao tsy école théologique ho any anovanao tsy faculté de théologie ny anovanao tsy école biblique ny anovanao tsy resaka fiofanana ara-tenin'Andriamanitra ny anovanao fa ny fianaranao miaraka amin'i jesosy halleloia halleloia tsy manameloka anao jesosy tsy manameloka anao fa tiako inao eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra ndana mianatra miaraka amin'i jesosy ndana mianatra miaraka amin'i jesosy mba tsy anao tsony nitenenany ratsy ny filazantsara hoe reny ve nivavaka zany ny fiteniny zany ny fihetsiny zany ny fomba fanaony zany ny zavatra teneniny fa mba tena ianao tenenina andeha anaraka anao zay fa tena aminao tokoa zany jesosy zany maninona tsy possible zany possible anke zany rehefa miraikitra amin'ny tena voaloboka ianao miraikitra amin'ny tena voaloboka ianao dana miofana miaraka amin'i jesosy amboariny daholo ny toetra tsy mety toetra ratsy ozy izy azo amboarina halleloia mila ny jesosy ianao jesosy mihitsy miprezenteko aminao jesosy mihitsy miprezenteko aminao afaka hanovanao ianao zay mbola tsy nandray an' jesosy za miteny aminao fa ny antoko-pivavahana tsy mamonjy ianao ny katôlisisma tsy mamonjy ianao ny anglikanisma tsy mamonjy ianao ny luterianisma tsy mamonjy ianao ny evangelisma tsy mamonjy ianao fa tokana ny mamonjy ianao anarana ray ny mamonjy ianao dia jesosy kristy no anarany yehosoa amasia zany no mpanjaka ny mpanjaka zany ny tompo zany lehibe indrindra zany ny avo indrindra afaka anova ny toetranao zany ianao tsy manam-pandeferana afaka omeny fandeferana ianao tsy mahay mity afaka mity na dia ny fahavalonao ary ianao tsy mahay mandefitra afaka hainy ny mampandefitra anao hainy ny manovanao hainy ny manovanao tsisy afa-tsy jesosy halleloia tsisy afa-tsy jesosy tsy mamorona anarana hafa hoe amorona anarana hafa hoe misy mantsy zao tena rehefa manana miaraka amin'i jesosy dia lasa ohatra mpiana fanampony kely foana ohatra hoe jesosy dia neny lava dia rehefa misy fitoriana dia tsy maintsy asiana neny lava kely foana tsisy an'izany anarana tokana ihany dia jesosy kristy tsy maka olona hafa fanampony zany misy dia maka misy hoe boky anankiray hoe ty science chrétienne miaraka amin'i jesosy fa ty mila misy boky anankiray hoe Anne Marie Becqueredi science chrétienne tsisy an'izany anarana tokana dia jesosy misy hoe branamiste miaraka amin'i jesosy fa misy an'ity boky ny branam ty tsisy branamiste zany tsisy branam zany tsy misy an'izany olona fotsiny zany olona ihany zany misy mantsy tsika ohatra mikarokaroka hoe inona ny atao fanampin'i jesosy tsisy atao fanampin'i jesosy zany halleloia izy eo amin'ny fahafianony jesosy tsisy hoe kako Philippe zany ianao tandremintsika rehefa miserseur fa mandeha internet ao dia mahita hoe i branam mpaminany farany nalefan'i jesosy tsisy mpaminany farany nalefan'i jesosy zany hoe branam ianao koa mbola mpaminan'i jesosy halleloia asan'ny apôstôly toko faharoa amin'ny andro farany ny andro atsahako ny fanago amin'ny nofo rehetra ny lehilahy aminany la hiatitra ny nofy sy ny sisa fa tsisy hoe iny branam dia branam no arahana fa nypotsampy zany miinsista kely ako tsika maty zao malalaka be tsika afaka mijery internet foana ao amin'ny internet ao misy zavatra tsara fa ao koa fianom-pozinao dia mijerijery ao dia misy mahita ao farany tsy mahita an' jesosy tsony tsy mahita an' jesosy tsony fa olona jerena branam Marie Becqueredi Charles Taze Russell izy ty le Hélène G. White asiana olona foana fanampin'i jesosy tsisy an'izany ianao sy jesosy dia ampy
ianao sy Jesosy dia ampy lasa fanompo-tsampy zany mpaminany santoka zany misy amiteny hoe zay olona ao arinako tsy izy tsony misy zany hoe kako Philippe zany de kako Philippe on le cri de minuit izy rery ony mpaminany fa zay ivelany tsy izy daholo ary rehefa tsy manaraka azy de very hoe Branham mpanompo farany tompo le voalaza ao amin'ny Malaki fanahany Eli Jona mpanao batisa ny fanahany Eli fa tsy Branham zany de tandremo ray avana malala lefa mandeha internet ty fikarohana mitady mafinaritra fa manana ny fanamasina izy bitsika aminao hoe ty izy ty tsy izy de tandremo koa hoe tonga de mivavaha fotsiny aza mandeha internet be loatra zany aza de mijery toroteny be loatra zany mivavaha de mamaky baiboly halleloja Jesosy ihany Jesosy fotsiny Jesosy irery zay no ambara aminao eto tsisy afa-tsy Jesosy no ambara aminao eto tsisy afa-tsy Jesosy maniraka anay anambaranao amin'ny Jesosy ny mpampianatra tsara Jesosy ny mpaminany Jesosy no apôstôly lehibe Jesosy ny mpamonjy Jesosy ny mpanjaka Jesosy ny maniraka ary zay de fitaovana fotsiny ihany araka ny teny hoe mpanompo tsy mahasoa zay tokony natao ihany natao fa miavana amin'ny Jesosy raha mbola tsy tafavana amin'ny Jesosy ianao fa ho avy izy any amin'ny rano lanitra ary zay nibebaka marina sy nanaiky azy ary mamoa vokatra tsara no hiara-iakatra fa raha tsy mamoa vokatra tsara fa tsy parifary any amin'ny afo mirehatra halleloja tianao ve Jesosy tianao Jesosy zao testa zany de zao tsy anao misy ny teny za kosa aloha ohatra zao za kosa ohatran'izao izy ianao aza miteny tenanao zay lazaina amin'ny obolana alao ny hafa hozy izy niteny anao fa azy ianao de nitestena antsika tsirairay avy antanio amin'ny vadinao ny toetranao de antanio amin'ny mpiara-monina aminao ny toetranao antanio amin'ny mpiara-mivavaka aminao ny toetranao antanio amin'ny manodidinao ny toetranao ino ny tena milaza ny toetranao iny fa tsy ianao d'accord zay zany de izy ahitana azy fa tianao Jesosy tsika zany tena tsy mila be teny foana fa etsike fietsike toetra de hita hoe zany manana an Jesosy zany toetra zay natonga aman Jesosy teto anova ny toetranao anova ny fonao zay no nahafaty an Jesosy